Amen. Asiteka mafitsara ho an'ny tompo ary dia manasanao mpitiavana ahazo atoerany. Ao amin'ilay Romanina toko 12:12 voalazan'ny mpanompoandriamanitra teo dia zao no ambarany teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary aiza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sy andaikasitrahana no marina. Amin'ny teny frantsay izy dia hoe au nom de Jésus et ne soyez pas conformes à ce monde mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, de votre manière de penser, afin que vous puissiez discerner quelle est la bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu. Io teny io dia manaitrantsika efa possible en transformation en fiovana. Possible en fiovana. Miainga eo zany tsika rehefa miaraka amin'Andriamanitra azo atao sy azo iainana ny fiovana. Fa le fiovana atombok'Andriamanitra ao amin'ny sainao. Ary le sainao tsy sainy Abrahama no atsaraina fa tonga dia sain'i Kristy, tsy misy ifandraisany amin'ny sainy Abrahama. Saina vaovao. Ny ahafahantsika manana ny sain'i Kristy dia miaino ny tenin'i Kristy ary manaiky ny sitrapo isa-maraina anova ny fotom-pisainantsika hoe za tsy misaina ohatry ny olona fa za misaina ohatry ny Kristy. Amen na? Dia manasanao mpitiavana hatrany androso anatin'izany fanavaozana ny fomba fisainana izany isan'andro. Avaozy foana ny fanoloran-tena fa indraindray rehefa tsy tafafantoka na tratra ny fahavaromarianana dia miverina amin'ny saina ohatry ny Abrahama indray tsika, miverina amin'ny saina ohatry ny Davida. Nefa tonga Jesosy nitondra fisainana vaovao be. Tsy testameta namboarina, tsy testameta natsaraina avy amin'ny fangatahan'ny vahoaka, fa testameta tapaka. Tonga dia nitapahana le taloha dia natomboka le vaovao. Dia matoa Jesosy nandatsaka ny rany atonga ny testameta vaovao isokatra, aza maivanina ny rany Jesosy atonga anao indray mbola ho tafajanona ny amin'ny testameta taloha izay efa novainy. Dikan'izay mandrosoa dia fantaro sao dia mbola miaina ianao ohatran'ilay olona taloha, nefa Andriamanitra efa nanokatra zavatra vaovao be anamorana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, anatsotsorana zavatra be dia be ao anatin'ny fifandraisanao amin'ny Jesosy. Koa dia falindray zany tonga eto androany dia irosaritsika amin'ilay resaka union. Lasa amin'izay efa nitenen'ny tompo ilay izy mbola tsy sahany tory aloha diniana tsara fa sao dia tsy azo ilay izy dia mba hanomboka izaran'ilay izy zany androany. Alleluia. Dia entinareo ambavaka tsara. Amen na? Luka 2:12 aminaran'i Jesosy. Kanefa raha avy ny zanak'olona dia moa hita finoana ety ambony tany va izy. Nisy dingana nisy antsika taloha hoe rehefa iveriny Jesosy dia hita finoana. Dia izay fotsiny. Dia misaina ianao vao maraina hoe misy finoana atao anatiko. Dia hitan'i Jesosy io finoana io. Dia mety zany. Rehefa mandroso nefa amin'ny fotoana dia mahafantatritsika satria arakaraky ny anantonanao an'Andriamanitra no ampahafantarin'Andriamanitra anao hoe ity le finoana tiako hita, fa tsy izay finoana mahataitaitra anao sy mandresy lahatra anao ka mety mampety anao sy mahafinaritra anao, fa ato le tiako hisy anao ary io le tiako hita ao anatinao mba hahalalako anao sy hamantarako anao rehefa iverina. Amen. Misy karazany be dia be zany ny finoana, fa misy finoana nitenen'i Jesosy dia io ny tiany ho hita ao anatinao. Ireo karazana finoana mety hoe niteneniko hoe karazany mety hoe renao dia mety nandramanao ny aina dia mety nahitanao vokatra dia nidiranao dia natamananao dia tsy maninona. Miatrika an'Andriamanitra miaraka aminao, miatrika an'Andriamanitra miaraka aminao sy mitaizanao, mampianatra anao ny sitrapony ary manafaka anao amin'ny sitraponao. Matoa izay mitranga daholo izay tianao, mbola zaza ianao izay. Ireo zanako tsy angatahany rehetra pombo mena aloha izy eny mba kajiana mba tsy hanimba nify. Fa mahazo. Rehefa melehibe amin'izay izy dia ampianarinao amin'izay hoe tsy voatery. Misy ny karazana finoana zany mety misy ianao dia misy ny karazana finoana tokony androsonao. Misy foana zany ny dingam-pandrosoana. Ary androantsika resaka momba